ametrahana ny nofoangatsika ny Gisèle Bessala antsika anakavy izao ka milenongeny dia voatanisa ny tantarany indrindra ara-politika koa tsy manaiky ireo mpiara-tolona tany ireo hatramin'izay raha tsy maneho fisaorana andatoko vavy ka anisany andraranjara fitenenana eto ny solitena ny Fils et Marie. Tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fotoana isarahantsika ny camarade Gisèle Bessala izao dia tsy hainay brofo be ny syndicat Fils et Marie ny angina ka ilaza fohifohy amintsika rehetra votontolo ny tantarany teo amin'ny syndicat. Maro amin'ny vahoaka malagasy ny tsy mahalala fa anisan'ny sehatra ny toloman'ny camarade Gisèle Bessala ihany koa ny tao amin'ny syndicat ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny syndicalisme malagasy ny syndicat amin'ity taona ity. Tsy indrina mahafetona fa ny fanindran-dalana lalandava tamin'ny tolom-piasa ny tolon'ity tanindrazana izay nisy ny camarade Gisèle satria dia tompoko lahy docteur Joseph Ravoangendena Valina sy tompoko lahy Razafinjoany Albera no nanangana ny syndicat voalohany teto tamin'ny 1937 tao aorian'ny tolom-panafahan'ny vahoaka malagasy dia nitsangana ny syndicat FISEMA ny taona 1937 arisany nanorina sy nandray andraikitra tao anatin'izany camarade Gisèle Bessala. Araky ny lalam-panorenana ny 1970 izay nandidy ny fiaraha-miasan'ny syndicat sy ny antoko politika dia tamin'ny taona 1970 no nijoro ny syndicat Fils et Marie izay nanapa-kevitra ny hanohy ny fiaraha-miasa amin'ny AKFM KDSM. Tamin'ny congrès mpanorenany no nandaniny ny mpikambana rehetra ho filoam-boninahitry ny Fils et Marie ny camarade Gisèle Bessala izay secrétaire général ny AKFM KDSM. Tsy nitsahatra nanohy ny asa syndikaly enefa izy fa nanoro-hevitra trano ireo fitarika syndicat izay tao anatin'ny bureau politika amin'ny AKFM ankoatra ny fanofanana tompona andraikitra syndikaly sy ny famoahana gazety ny vaovao syndikaly. Tsy ary voatanisa etona ny endrika fanabeazana nataon'ny camarade Gisèle tao amin'ny syndicat Fils et Marie fa tsinganina fotsiny ireto lazaina manaraka ireto. Tamin'ny taona 90 dia niaraka nanamarika ny valo mars andro ny vehivavy eran-tany tamin'ny syndicat Fils et Marie camarade Gisèle Bessala niaraka tamin'ny mpitsara anankiroa izay nanao conférence raha nahady hevitra lehibe ho an'ny vehivavy syndicaliste nanazava ny zon'ny vehivavy eo amin'ny tontolon'ny asa. Ankoatr'izay tamin'ny taona 90 ihany koa dia nanakina ny filakevim-pirenena momba ny asa na ny CNT zany
ny camarade Gisèle Rabesala, ho consultante tamin'ny asan'ny Prodiaf teo anivon'ny BIT mikasika ny dialogue social en Afrique francophone. Fa ny faraparany devoatsy ela vao tamin'ny herintaona ny septambra dia nanao ny congrès ny fahenina ny syndicat Fisemare, ary dia tonga tany izy na dia efa nisy ara ny tsy fahasalamany teo amin'ny fahafahana mandeha, dia tonga manatrika an'izany fanokafan'izany izy tany amin'ny rihana faharoa, nanentana kolokolo nampatsiahan'ny mpiasa ny adidy sy andraikitra miandry azy. Maro ny asa soa navelany tamin'ny syndicat Fisemare. Koa aminay Fisemare tsy maty akory camarade Gisèle Rabesala, fa mbola vela ao am-pony tsirairay satria tafapita ny zavabitany sy ny fahendrena nananany. Mandria-poedanana camarade Gisèle Rabesala.